Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zanabolana mitohy hatrany ny oram-baratra zany ho any avoatany sy ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny fa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana sy ny any amin'ny avoany andrefana kosa no somary maimaina kely ny andro atao anatin'ny 3 andro satria dia masivana kely ny tsioka atsimo amin'ireo faritra ireo. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina aloha dia isy ny tandrivindraona any amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana. Mandraona mitsokotoko kosa ny andro ho an'ny ilany Atsinanana Nosy Iray Manontolo vakasika an'izay ihany koa ny avoatany fa ny any amin'ny ilany andrefana dia ny masoandro no iba-toerana ho an'ny rapiso atolak'andro mitohy hatrany ny orana tandrivindraona ray kotroka saika hita aty amin'ny ilany Atsinanany Madagasikara sy ny avoatany zay ary ny any amin'ny faritry Sofia, ny any amin'ny faritra Alaotra Mangory zany Nalamanga, Itasy, Vakinankaratra, Moronmania, Matsiatra Ambony, Iorumbea, ny any amin'ny faritra Nosy, Atsimo Atsinanana, Vadivavy, Fitovinany sy ny faritra Atsinanana. Mandraondraona kosa ny andro ho an'ny atanin'ny faritry Melaky, ny any amin'ny faritry Bongolava, Itasy sy ny any amin'ny atanin'ny Menabe ary koa ny tenony avaratra amin'ny faritry Atsimo andrefana ho an'ny faritry Betsiboka ihany koa dia mety hisy tandrivindraona amin'ny takariva. Ny ambony moa zany maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 any avoatany tafidina 5 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ny any amin'ny ilany atsimo andrefana moa zany manodidina ny 9 degré celsius vokatry ny tsioka atsimo no mampihana an'izay maripana zay na mampidina azy amin'ny akapobeny ho an'ny ambiny kosa raha ny any amin'ny ilany avaratra andrefana sy avoany andrefana dia manodidina ny 5 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra raha ho an'izay andro ny rapitso izay hatrany. Ny andro ny alakamisy kosa indray mitohy hatrany ny orana tandrivindraona meteo ray kotroka ny tapakandro ariva ho an'ny faritry Sofia, ny faritry Boeny, Betsiboka, ny any amin'ny faritra Nalamanga sy Itasy ary ny faritry Vakinankaratra atolak'izay koa ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana. Manorana tandrivindraona tsotra kosa na mitsitokotoko zay amin'ny akapobeny ho an'ny ilany Atsinanany faritra Moronmania, Matsiatra Ambony, Iorumbea ary ny faritry Vadivavy, Fitovinany ary ny any Atsimo Atsinanana. Ny ambiny kosa dia tombanana omaina ny andro na dia somary isy raona mitsitokotoko ihany indraindray ny takariva indrindra ho an'ny atanin'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mbola manodidina ny 17 degré celsius eo hatrany ny maripana ho an'ny avoatany fa misy fiakarana ataontsika hoe aingana kokoa izay fiakarana maripana zay any amin'ny tapany Atsimo andrefan'ny Madagasikara satria dia tombanana tafiakatra any amin'ny 13 degré celsius sady ny maripana amin'izay andro ny alakamisy izay ho an'ny ambiny kosa indray indrindra ny tapany avaratra andrefana sy ny avoany andrefana dia miakatra hatrany ny maripana eo amin'ny 7 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany. Ny toetry ny andro ho an'ny andro ny zoma kosa indray saika maimaina amin'ny akapobeny ny faritra maro akoatra ny faritry Betsiboka, ny faritra Melaky, ny distriktan'ny Miandovazo ary ny faritry Bongolava ary mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra Nalamanga, Vakinankaratra, ny any amin'ny faritry Sofia sy Boeny zay mety isy tandrivindraona ihany indraindray ny takariva zany amin'ireo faritra ireo ary somary mitsitokotoko moa izay na mahalana amin'ny akapobeny. Ny ambiny kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro indrindra ny any amin'ny tapany atsimony Madagasikara ny maripana voavinavina mifandraiky amin'izay dia tafiakatra hatramin'ny 3 degré celsius ho an'ny avoatany ary 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ny any amin'ny ilany Atsinanana ary ny any amin'ny ilany andrefana dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana hitantsika any Betsiboka amin'izay andro ny zoma izay. Amaranantsika ny fandarana amin'ny TNUT ny tahany falitoandrivotra raha ny izay tahany falitoandrivotra zay dia ny janona antonony amin'ny akapobeny raha ny teto Antananarivo renivohitra manodidina na ambony ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaraika. Raha ny mandravitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina ho atonony amin'ny akapobeny izay tahany falitoandrivotra. Izay ny mety eo tamin'ny TNUT raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.